tsy safidianana loko, tsy safidianana fiaviana, tsy safidianana toko politika na toko fivavahana. Miarabantsika habitation'ny fety eto zay na nitsingerenany ny fa 15 taona zao ny fahaleovan-tena. Betsaka ny zavatra miseho amin'ity firenena ty. Betsaka ihany koa ny olona miezaka anao zay ampandroso e. Na de veriny sasany hoe tsisy ezaka tao. Betsaka ny tiany tanindrazana. Ary isaorana ny nanangana ny sainam-pirenena fotsy mena maitso. Satria tsy sainan'olona anankiray iny, tsy sainana toko, tsy sainana toko-pinoana. Fa sain'ny firenena malagasy. Regny zany malagasy ny malagasy. De ny olana eto amintsika ny zavatra lehibe tokony anaovana discussion sy anaovana. Fa zavatra kely. Bagatelle hoy ny juriste, izay juriste, izay ny manahirana antsika eto. De ny zavatra kely iny no entina ampisara-bazana. Entina ampidinany malagasy. Entina fandrafesana. Entina ifanenjena, entina ifankahalanana. Resaka loko. Io zany zaho manao loko mangamanga. De isilaza indray zay hoe hasivay mandray lery. Nanao kolole ao maly tao amin'ny Mahamasina. Marron ny fahitako azy. De lazay ny sasany hawa fa orange ndray hono. Na ny mamantatra ny loko zay ny anarana tany amin'ny garabola. Tsy haitsika noho ny fankahalanana sy ny fampirisiana ny gasy fankahala. De fantanina zany apetrako aminareo fanatika io. Iza marina moa namboatra ny loko. Avy aiza ny loko izao misy amin'izao tontolo zao. Ny fahafantarako azy de Andriamanitra nanao ny loko. Nataon'Andriamanitra mangamanga ny lanitra. Nataony mangamanga ny ranomasina. Nataony mena ny masoandro. Sy ny sisa sy ny sisa. Nataony maitso ny ravikazo sy ny ahitra. De inona koa ny loko mbola tsy voatonona maro be. Rehefa masaka ny papay, ny orange sy ny sisa de nataony loko l'orange. De nampianarina tsika tany amin'ny klasina garabola zany. Tamin'ny T1, T2, T3 fa nafantatra ny loko. Inona zany loko mena zany. Fa ny zavatra fotsiny. De rehefa manao politika ny fanatika zany de pitoviziny amin'ny Andriamanitra ka ny olona tompoiny sy vavahany. De averin'izy ireo hoe le olona tompoiny sy vavahany le Andriamanitra manao ny loko. De za sy porony zany. Fa zay akanjo tiako anaovana, zay couleur tiako anaovana io. De zay no anaovako. Fa mba manaitra ny saitsika hoe aza de rasy fanahy loatra, aza miaina anaty fankahalana. Marina fa sahirana ny voaka malagasy. Marina fa mijaly sika. Marina fa misy ireo mamoy ny ainy. Ary miondroka mpanajana amin'ireny mamoy ny ainy ireny. Tsy nde mivoaka Facebook ihany. Fa betsaka ny tratrany sécurité. Betsaka ireo anaovana exécution sommaire. Tany filaminana ihany mamony vahoaka amin'ny tifitra na de tsy nitsaraina sy ny sisa. Betsaka maro be. Tokony mampitomany zany. Fa zay nisy tomako ny saitsika. Na misy maty na misy inona. De tsy hova 26 juin ny fetim-pirenena malagasy nazahoana ny fahaleovan-tena fa io daty mandrakizay. De tokony ho jeretsika arakan'izay. Fa tsy famendrimendroana hoe fa maninona tsy maintsy manao fety hoe tsy nisisa ka tsy mainka fetim-pirenena io tsy azonao ovana. Jereo tsara fa na marobe zany ny maty an'Israely eo, marobe ny maty an'i Iran, marobe ny maty an'i Ukraine, marobe ny maty an'i Russie noho ny ady ataon'ny zareo. Maro ny maty mosary an'i Somalia sy ny sisa fa tsy afaka hanemotra na hanova ny daty nazahoana ny fahaleovan-tena ny firenena anankiray. Na de misy ny loza, misy ny alahelo, misy ny hanoanana, misy ny faty sy ny sisa sy ny sisa. De zay ihany niverenako am'le loko hoe Andriamanitra nanao ny loko de every toin'Andriamanitra zany ny olona tompoinareo sy vavanareo fa niasa zay. Zay tiako. Na mividy caleçon orange, na mividy caleçon mena, na mividy caleçon mangamanga de zay.
Avy teo koa zany hosavanareo zany ny caleçon ko ditenenareo fa manimbazimba ny loko nataon'olona ivavahanay reto ndray le zalahy fa manao caleçon orange izy io na manao manga na manao mena de mampimengy le izy lasa midina ambany le nivaon'le malagasy de za fa mahita ny Donald Trump de manao casquette mena de manao cravatte mena de team mandray zany ng'ony matetika ny président frantsay Macron manao bleu foana de azo vahay mandray zany Macron manao cravatte bleu sy costard bleu ainsi de suite ka zay teo itombako atsika hoe aza entina mifankahalanana ny fiainany fa na izaho na ianao mbola hitondra mbola azo andraikitra de fantanao ny antsoina hoe manana andraikitra zany eto amity firenena aty ka zay nanaovako le vidéo zavatra kely de fa entin'ny sasany hitondrana fankahalanana de fanahiniko zany nanao akanjo mangamanga aty de inona ndray aho zany de ny caleçon ko ato moa sarotra be ny hanoro azy fa misy loko ny olona vavahanareo zany anaovako caleçon ko fa tsy atoroko le izy mamenatra zany satria zay so manimbazimba azy fa zay ny couleur an'le caleçon hitako ny vidiko rehefa ampidinina ngely le toe-tsaina de afaka midina daholo e fa mba hampieritreritra anareo ny tenenako an'izay zay zavatra zay mba miverina ny saina mba miverina ny ambonina zany le niveau tika mila ampiakarina ambony fa tsy ampidinina ambany fa manjary potika tsika menakavy enge ampianaritsika zavatra tsy mety ny zanatsika ampianarina fankahalanana ampianarina hankahala olona sy hanenjika olona de vao miposaka ny masoandro de manenjika izy na ny raha lahy na ny raha vavy na ny samy ao an-trano aloha fa mifanenjika zay ny antsoina hoe jalousie familiale na ny ao an-trano zany samy misy couleur samy anaovany satria sisy code couleur angeny na dress code zany rehefa hiaina anao zany fa any ampianarana ny misy ny antsoina hoe uniformisation uniformité toerana samy blouse beige de beige blouse manga de manga de blouse tsy fatako tsony de zay ny dokotera sy ny sazy famasina manao blouse blanc de mbola tsisy de loko inona koa zany de inona zany le antoko ivavahan'ireny olona reny sy ny sisa fa ndaotsika mba ampiakatra le toe-tsaina le fomba fisainana sy le fomba fijery fa mahamenatra de zay ny vavavavany eo amin'ny Facebook eo zay akanjo anaovan'olona sy ny sisa hoe manaraka code couleur nefa de olona nianatra angeny manao zany satria tezaina anatin'le fon'le malagasy sy ny sainy sy ny fanahy le fankahalanana de lasa tena mankahala olona mihitsy de io zao fa manao bleu bleu zao de ahoana inona ndray aho zao fa zay ihany le izy tsy olavaretsaka fa de aoka tsika samy tonga saina ny ampandroso ny firenena ny amaha olana eto amin'ny firenena no atao fa aza miserabe tsika ry zareo aza mbanina le toe-tsaina aza mbanina ny maha malagasy fa tsy nampianatra an'izany ny taolo sy ny razambentsika fa fihavanana ny dradradradray ny fihavanana ny zavatra maha malagasy malagasy fa lasa manao lohana metisika na manao lohana vahiny raha mifankahala mifanenjika satria ny firasakina no hery zay mitambatra vaty zay misaraka fasika tondrotokana tsy mahafoy ao kangamary tsy vakina amboa zay mamaky azo no amboa mitabe tsy lany mamba sy ny sisa koa de makasitraka tompo lahy makately tompo vavy